Mbola fifaliana hatrany ny tompo klasy tompo vavy no iarana amintsika rehetra atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour tonga soa isika menakavy ankasitrahantsika ihany koa ny namana tojo rabe fatra nitondra ny fampalalamba vao teo ary manasantsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany. Ho amin'ny androany isika dia iverina indray resaka makasika ny raharam-pirenena ny tontolo politika tsy ho adintsika ihany koa ny sehatry ny baolina kitra satria anisan'ny mpitarika ny komity merina izay asy ny baolina kitra zay ihany koa ny vahintsika ao faraparakely ao nazalana hatrany izy nefa fifaliana antsika ny mandray ny vahintsika Randrianirina Jean Ignace na i Ramasimo no tena alalantsika azy mpandrindra mpiara-mitantana moa ny G5 sy ny groupe Panorama ny tenany miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano Andriamatoa Randrianirina Jean Ignace na i Ramasy no alalan'ny besiny maro anao ianao no mpandrindra mpiara-mitantana ny G5 sy ny groupe Panorama eo ihany koa ny ataontsika hoe maha-olom-bofidy anao satria olom-bofidy ihany koa ny vahintsika ao amin'ity alina ity mpanolontsaina communal ny tena ny eo anivon'ny commune Ambavady tokana any Tsimorano any izy io raha tsy diso dia akoatran'izay anisan'ny resaka teo moa amin'ny président ny Kadio Aspina ny komity amerina ny asy ny baolina kitra anao miarabanao tompoko misotranao nanakina sain'ny fandarana amin'ity alina ity misotranao gasikara nanasa amin'izao arivarivo zao miaraba ihany koa ny mpijery an'ity fandarana invité du jour ity na ny eto toerana zany na ny ampitan-dranomasina indrindra ihany koa ireo teknisianina manotrona antsika eto mankasitraka indrindra tompoko ary ankasitrahako ianao mifanasana ranomarina moa efa elitsika ny mikasa amin'izao fandarana zao nisy an'ireny fanambarana indrindraindrindra nataonareo teo anivon'ny G5 reny dia nanomboka nikitikitika ny Ramasy hoe andao iresaka kely aloha fa enjakenja nyty toejara ty androany moa voatanteraka lisy tena ankasitrahako anao hoe amin'izay ataontsika hoe famalina ny fanasantsika zay indrindra no resantsika voalohany satria raha miresaka zany anjalan-dramasytsika anisan'ny toko hoe londo ampisorona teo anivon'ny groupe Panorama ianao mba tsy lazako mihitsy hoe mpitantana ny groupe Panorama akory ny agagan'ny mpanara-bavao taitaitra teo nanangana ny groupe G5 ianareo ary misy vondrona ny toko politika maromaro zany no nanangana an'izay G5 zay tsy naomby ve le groupe Panorama tsy misy meny ve le groupe Panorama no mamoroporona zavatra sala mitondray sa mare fofopofona teteza mida dia hoe otsika nangana G5 aloha sitrane mba mahazo anjara kely ao anatin'izany razona valina mahitsy ngamba ya ny groupe Panorama dia niforona izy tany amin'ny taona 2022 tany misy dingana natao le izy ny groupe Panorama zany dia mametraka ny tetika zany mikasika ny lalam-pifitianana izay ingeny tena ny andohan'ny Panorama satria vokatry ny fifitianana 2018 teto amin'ny firenena nisy ny doublant no ny trangan'ny groupe Panorama fa teo ihany koa le toy an'ireny le fanadidina nataon'ny olon'ny Madagasikara ny parlementaire vokatry zay ny nitsanganany ka rehefa nitsangana ohatr'izay zany groupe Panorama dia tsy maintsy mifanatona amin'ny hery misy eto na nivelana zany na ny eto toerana anisan'izany zany reo communauté internationale reo mpiara-mombona antoko amintsika zany mpiara-miasa anisan'izany reo antoko politika maro fa zadiny fa maromaro ny antoko politika mivondrona ao anivon'ny Panorama firy zay maro zao manisa zay raha ny voasoratra any amin'ny ministère-ny atany izy aloha eo amin'ny 17 fa ny taty aoriana izy ny ampy eo amin'ny 520 zany hoe fa manomboka mivelatra zany ny Panorama tsy vitan'izay ihany fa ny fifanadonana teo amin'ny reo masivo vahiny monina sy miasa eto amintsika maromaro izy ireo no ihany koa niteraka ny CMT inona le CMT comité mixte technique mikasika ny lalam-pifidianana ihany izay zany hoe rehefa niresaka zany reo mpiara-mombona antoko amintsika ireo dia nametraka mazava hoe
mifanatona ianareo eo anivon'ny fanoerana, mifanatoronareo eo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena, société civile zany. De izay ny ezaka nataon'le CMT. Vonona ny famatsim-bola avy amin'ny reo mpiara-mombona antoko atsika amin'ny fanatanterahana zay lalam-pifidianana ezahatsika isy ny fifidianana madio sy mangara reto zay. Ka ozy ianao teo hoe mipotra indray le G5. Vokatra zay le nresahako zay hoe mifanatona ianareo dia misy vondrokery izay everina fa tsy te hiaraka aminao izy fa te aleo tena ao anatin'izay. Ny ao anatin'le G5 any mazavy fa misy an'ny panorama aloha zany eo, misy an'ny IFIM, misy any koa ny VPHM, misy any koa ny HPM ary misy ny RMDM. Reo zany nge ny tena nanangana an'le G5 zay mahatonga an'le G5. Ary nisy any koa fanatonana tamin'ny hery hafa dia anisan'izay zao ny selera. Ary mbola misy mangataka ihany koa ny fanatonana hoe izay hiaraka ao anatin'io G5 io. Ny faran'le G5 lasa G6, G7, G10 efa farany eo ao anatin'izay vondrona miorona zay. Inona ny tanjona? Ao anatin'le izy tsy fanangonana fotsiny hoe andao hiaraka fa misy objectif dia ny atongavantsika amin'ny fanovana sy ny fiovana misy eto amin'ny firenena. Izay dolidolo reo vondrona mitsangatsangana hitatsika rehetrarehetra reo. Ny fiarahamonim-pirenena nge vao tsy ampy tababolana akory nge nanao an'iny atao amin'ny le pavé iny resaka fifidianana dolo ny resaka ao anatin'ireny rehetrarehetra reny. Ka ozy aho hoe ny rehetrarehetra mihitsy zany nefa mivondrona te anova, te hisy ny fifidianana madio sy mangarahara sy milamina ary eken'ny rehetra zay. Zao idiratsika in'le fifidianana sy lalam-pifidianana iny fa tena hifantoka kely eo amin'le fanoerana mantsy Andriamatoa Randrianiriny na Jean Ignace na Iramasy. Ny antony ny ametrahako an'le fanontaniana dia zao: nareo ihany ny fangarongaro sy ny famadibadika eo, fantatra ho tsara nge zany film zany nge olona atao amin'ny RMDM ihany no mivadika, tsy hoe mivadika fa nivoaka moa zany raha zay ny ilazantsika anazy. De io ihany koa zany ny panorama zany zao manangana ny G5 miaraka amin'ny film. Ka ny nahy zany tiako atongavana dia hoe raha miresaka G5 tsika androany afaka mireprésenter ny atsotsika hoe fanoerana ve ny G5 androantsika miresaka io. Azadiny fa ny RMDM dia anisan'ny mpanohatra voalaza mazava zay ny panorama dia nametraka koa any ministerany ady-tany fa mpanohatra. De ozy ianao hoe mahasolo tena ve zay? Raha mijery an'reto vondrokery afo reto manana ny toko politika marobe ao anatin'io G5 io, le hoe mahasolo tena mantsy ny amaritana an'izay ny fifidianana foana fa fandaminana angano no ilazako azy. Fa io zany zao tsy iza zany zao ny afahanantsika milaza hoe fa tena filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara am'izao. Manana toerana ihany koa nge ny filohan'ny mpanohatra ao amin'ny antena miram-pirenena. Ahoana hatramin'ny androany tsy azo zany sa tsy alaina mihitsy zany toerana zany. Maninona tsy mitory raha ohatra ka satria misy texte zany rehetrarehetra zany. Ny antony resako an'izany dia hoe le fanoherana mihitsy no ambaran'ny mpanara-bavao fa samy te olohany daholo dia mivondrona atsy dia mivory atsy dia makatsy zao nge zao misy lera ihany koa, misy ny lera moka iny moa zany zareo zao izay ihany koa. Ka zay ny ilazantsika hoe le mpanohitra tsy mety mivondrona anankiray mihitsy ao anatin'le izy dia zany rehetrarehetra zany no ametrahantsika an'le fanontaniana mantsy. Le tsy mety mivondrona mety marina ndresahanao dia samy te olohany mety marina ndresahanao fa ny tanjona itovizana. Inona moa le tanjona itovizana? Dia ny sin'ny fandaminana, isin'ny fiovana sy ny fanovana misy eto.
fa tsy hoe iza ny teo alohan'ny mpanohatra zay aloha zavatra tena tsy eritreritretiny ny G5 zay fa raha ny fanoherana kosa aloha no apetraka dia mazava fa zay niatrika fifidianana tamin'ny 2018 no tokony no lehibe amin'ny mpanohatra tamin'izay hatramin'izao tsika miresaka zao tsy tafapetraka zay tsy avy amin'ny G5 zany fa avy amin'ny fitondrana zany fa maninona ny tsy napetraka ary zany raha tena hoe manaja ny rafitra misy etotsika dia misy samy kitikitika famerana etra zany zao manaiky fa ngia Ravalomanana Marika filoham-pirenena teo aloha no filohan'ny fanoherana satria zany zao niatrika fifidianana farany nanao deuxième tour zay ny lalàna ary zay ny zavatra nisy fa tsy hoe manaiky fa izy mihitsy ny tokony ny lehibe amin'ny mpanohatra tamin'iny fifidianana iny tsika miresaka androany zao tsy tafapetraka izy dia tsy maintsy misy herim-potro ao anatin'le izy ary mazava nge zay herim-potro zay fa manino izy ny tsy napetraka dia aleo misy herim-potra maromaro ametraka ny tena hoe fanjakana tandalanytsika manombotra zao zay ny azoko avaly am'izay satria hoe le lehibe mpanohatra mantsy fieritreretantsika azy de io zany nitarika amina fifidianana manaraka zao zay zao no fieritreretan'ny mpanara-baovao rehetrarehetra satria tsy manaiky Ravalomanana zany reto mipopotro reto ny panorama ny film fatao ihany de tsy manaiky nareo hoe manaiky sa tsy manaiky raha tonga de mahitsy le hoe manaiky sy tsy manaiky tsy any am'le manaiky fa ny lalàna mihitsy mametraka an'izay de tokony mipetraka zay tokony mipetraka zay mihitsy zay ndray ny faharoa de zao rehefa nanao fanambarana nareo somary dinika kely moa le daty teo asa raha tsaronao fa anisan'ny andetako hoe introduction anareo mihitsy ao anatin'ny fanambarana G5 de hoe araka ny antso nataony ny fikambanana iraisam-pirenena ny amin'ny tokony vondronana ny mpanohitra de mitsangana ny G5 androany andeha am'izay ny rehetrarehetra ao anatin'le izy tonga de nandeha nitsikera sy mivalibotana avy hatrany hoe reo G5 fa tsy manana an'le atao hoe fiandrianam-pirenena le souveraineté fa ny vahiny no mibaiko azy ireo sy inona no mety ho avalinareo makasika an'izay zavatra tsy ny G5 ihany na ny mpitondra fanjakana ary na ny panorama na ny CMT samy mitady lalana ny sy ny fitoniana eto amin'ny firenena ary ny fifanantonana amin'ny hery rehetra mpitondra fanjakana nge tsika miresaka androany zao mitady vola izy anaova ny fifidianana fa tsy mahita ahoana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara de manatony izy any amin'ny PTF de misy condition apetrany ao anatin'le izy hoe ary efa-tsy zao nareo de zay tsy afaka ny amme satria hiteraka korotana ny zavatra misy ozy ianao hoe tsy misy fiandrianam-pirenena azadiny fa misokatra am'izao tontolo zao tsika ary tsy tsika rery fa misy volana fikambanana iraisam-pirenena miasa sy zay monina eto mamelona ny malagasy misy eto ka mila fitonina zay izay ny fanatonana am'zareo fa tsy hoe andeha anao takalaza na hoe aza mena voly reo fa zao non tsy zay fa hoe ahoana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ka iken'ny rehetra vonina venareo de teny izy hoe vonina zay ozy izy raha zao araka ny zavatra isy ny fitoniana eto Madagasikara izy ny tsy anaiky an'izay ary fa iaina amina korotantsika amin'izao fiainana efa sarotro zao ka rariny zay raha misy fanantonana de lasa tsikerainy namana indray hoe miakindoha amin'ny any velany tsika nge tsy miolokolompona eto fa tsy maintsy mifampiresaka fa atao inona reo maso ivova iny zay mipetraka aminona sy mipetraka eto amintsika reo rehefa inona zany mety aminareo mpanao politika ny PTF sy ny avany ivelana de rehefa inona ny tsy mety satria zay manko le lalovana n'lay malagasy ao anatin'le tsy misy hoe mety aminay na tsy mety aminay ny PTF fa manao ny asany izy monina eto amintsika ary miangavy izy satria ho avy ny fifidianana de mifampiantso sy mifanatona ane eo anivon'izay fionan'izay fa tsy misy mitsikera hoe aza fidina ntsony io fa aza rotsaka ntsony io na zao fa nisy ny fandaminana firy ny olona very asa eto Madagasikara de zay ve mbola tedavitsika raha andeha dolidolo reo mpamatsy vola rehetrarehetra misy eto amintsika ireo de inona ny zavatra hitranga tsy vomaika misaviritaka tsika fifanantonana isin'ny fandaminana anaovana teny erana
ho an'ny firenena malagasy adigasy no ataontsika eto fa tsy raharahan'ny vahiny izy monina sy mipetraka eto koa de tsy maintsy ampifantarina an'izany izy satria azadiny fa risy ohatra fotsiny ny société be anankidimy na mibanky eto fotsiny ary de anavahiny fantatrareo tsara zany fa matahotra izy ny sininy korotany eto firy ny mpiasa malagasy miasa de tsy maintsy mifanatona mifampiresaka am'izany inona zany androany zao ny ataontsika hoe fa bénéfice azotsika hatramin'ny nanomoroninareo ny G5 satria hoe anisan'ny fipetra napetraka izy ireo mba ahafahana manatanteraka ny ty lalam-pifidianana madio sy mangarahary ty io ary fanitsangana nareo andeha toko hoe volana ray lasaka kely ngaman'izay inona zany zao androany ny atao hoe efa tombontsoa azotsika zany zao ny tombontsoa efa nandeha miandalana io nandeha miandalana io tany anivon'ny panorama nandeha miandalana io tany anivon'ny CMT de mandeha izy zao aty amin'ny G5 inona ozy ianao ny vokatra mety ho azo am'izay de mireconnaître an'le izy ihany koa ve le mpamatsy vola sy le fanivelany risy ohatra jere fotsiny fanambaran'ny FFKM reny ange fifanatonana natao daholo zany misy fampiresahana daholo zany ho an'ny firenena reo ray aman-dreny apana anisany zay zao de fa gain nisy satria manana fahavononana izy zao ny teny mantsy izay ozy izy zay mpitondra fiangonana tamin'ny 91 nataonareo mpanao politika fitaovana azahoana fahefana zay mihitsy ny teniny fa zay tsy horebirebenareo tsony amin'ny sehatra politika dia jerevy ny vahoaka jerevy ny fahantrany firenena misy olo-kendry eto amin'ny firenena fa tsy adala daholo akory dia eo tsika manomboka miainga zay zavatra nyresahan'ny FFKM no zay zany aloha iza mihitsy ny antso tamin'ny voalohany hoe misy androm-panjakana mbola nampiasaina ary ny androm-panjakana am'izany tam'izany fa tsy resaka fanoherana fotsiny inona ny androm-panjakana nisy ny CFM ny komity ny fampihavanana malagasy zany sy ny ACDDED zany nisan'ny antso voalohany tam'izany ka rehefa ny antso zay de ny eken'ny PTF ange ny sinireo tena eto ny lazako an'izay ny eken'ny PTF ny siny CFM anao ny fandaminana ny firenena amin'ny alalan'ny donakafo-pirenena na concertation nationale izay verantsika fa mamety azy ary vonona izy ny amatsy vola ny PTF tam'izany tampotampika eo tapitra amin'ny mandahany tapitra amin'ny mandahany janona teo ny tolona janona teo ny zavatra natao rehetrarehetra tsy ny fanjakana tsy nieritreritra ny anendry vaovao intsony fa asa na lasa natahotra vokatry zay zavatra nisy zay de io konkoa ny ACDDED rehefa nametraka izy fa hoe mila lamy manontany sy ny fanjakana mila jerefana zay de initatsika iny ny zavatra nitranga ny FFKM masisa vatom-panorona napetraka am'izao fanovana sy fiovana misy isiny ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena maninona moa ny hoe isiny ny fitoniana sy ny filaminana fa ngasika io mizolotra makany mikorotana sy ny ady an-trano tompoko asa anjarantsika ange mamaly an'izany am'izao inona ny antony mampatonga anareo karazana anticipation mantsy io ataonareo ka inona no mety antony mahatonga anareo miaya hoe tena mety isy korotana eto tena mety isy ady an-trano eto satria maninona tompoko izao no izy 2018 tsika niatrika fifidianana teto dia efa niteraka olana io raha zo zavatra mitranga hitatsika zao nametrahantsika ny CNI dia tsy de tena mahazo antoka tsy mahazo antoka mihitsy ny CNI ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena indrindrandrindra zany reo zay iverina fa tena hoe te hisiny ny filaminana sy ny fitonena eto amin'ny firenena ray ny ACC indrindrandrindra izay anisan'ny niangatra tamin'ny 2018 zao no izy ny président ny ACC any am'izao fotoana zao arbitre izy tamin'ny 2018 arbitre izy 2018 zao izy organisateur
resiko fotsiny amin'ny resaka fanatanjahantena zany ka ny rehetrarehetra zany a mila mandray anjara ao anatin'ny rafitra isen'io fa tsy ny fanjakana irery fa ampidirinao ny fiarahamonim-pirenena, ampidirinao ny inona mozy teo ny administrateur civil, ampidirinao ny magistrat, ampidirinao ny antoko politika izay everina fa te hiteny velonareo hoe ravanany sy ny ravanany ACC zay ve nidikan'izay resaka ao zay raha zay resaka zay raha ny fanambarana nataonay teny amin'ny CNI tamin'ny 24 mars angambany izy iny izy fanambarana napetraka ay tany de jerevy tsara le resaka anomboka latsinainy talohan'iny zoma iny nivoaka ny efitrano ane ny mpanao politika maromaro mikasika an'le resaka logiciel de misy dikan'izay de tonga ny azoma 24 mars nanao fanambarana teo daholo nge ny communauté internationale le nanatrika ny FFKM nisy fanambarana nataony G5 tena mazava be ny resaka lay rafitry ny le CNI mihitsy mila ravana io ary am'izao fotoana zao ane efa misy ny solombavambahoaka miketrika ny fomba hitondrana an'izay ny anivony antenany era-pirenena amin'ny fivoriana manaraka zao zay mahatonga ny CLR, zay mahatonga ny panorama satria ny panorama manana solombavambahoaka, zay mahatonga ny RMD manana solombavambahoaka miketrika an'izany hoe andao atsaraina ny rafitry ny CNI zany nge zavatra nisy nandritra zay fotoana elaela zay ary tsara ho fantatry ny olona zany fa mandeha amin'ny lalana mahitsy sy inona mozy teo ordre constitutionnel zay ao anatin'ny fandaminana ny firenena ihany ko fa tsy fanongoanam-panjakana raha fanongoanam-panjakana izay tsy miditra ka zay indrindra no mampialy ihany ny mpitondra androany zany ny sinina zay ataontsika hoe fanonganam-panjakana ankolaka moa zany ny azontsika ilazana azy ary raha tsoriko le resaka de zao fahitanareo ny zava-misy eto amin'ny firenena androany ve mizotra makany amin'ny atao hoe isy fifidianana sa mizotra makany amin'ny tsy isy fifidianana tany amin'ny taona 2022 izay raha tsy diso nanao ny évaluation des besoins électoraux niarahana tamin'ny PTF zany Union Européenne ny reto PNUD izahay panorama tsy panorama rery fa niteteziny daholo ny antoko politika misy eto anisan'izany ny TIM, anisan'izany ny SVM, anisan'izany ny AVI, anisan'izany teo amin'ny fitondram-panjakana de samy nilaza ny zava-nisy ny mialoha amin'ny fifidianana nandritry ny fifidianana ary ny taoriana amin'ny fifidianana ho anay manokana de nametraka zay hoe izay mila fifidianana madio sy mangarahara ary te ametraka ny atao hoe CIN biométrique de zao ny valy teniny napetrany tamin'izay ho tratra ve zany raha tsy zao tsika de manao an'izany de ozy hoe raha manana finiavana politika ny mpitondra fanjakana tokony ho tratra zany satria eo amin'ny mila roa taona eo zay ozy na heritaona sy tapany fa zay vonona jerevinao tsara zay vonona manana finiavana am'izay ve mpitondra fanjakana de eo zany a de lasa nisalasala zany zay hoe tsy mieritreritra mihitsy ny fitondra fanjakana hoe te isy fifidianana madio sy mangarahary eto nandeha ny fotoana teny zany hoe le heritaona sy tapany resahany zany a efa medila de mipotra am'izay ny akolafin'ny kery rehetrarehetra am'izao fotoana zao indrindra tena maneno amin'izy io ny fiarahamonim-pirenena maneno mafy mihitsy ny fiarahamonim-pirenena mikasika an'io resaka fifidianana io zao de hitatsika zany ny zavatra iainana am'izao fotoana zao hoe efa mitaky an'izay daholo ny olona inona ny tsy anatanterahana zay hoe ozy ianao hoe mety isy ve ny fifidianana mety tsisy ve ny fifidianana isia nge samy mahita zao ary manahoana ny etomanana mikasika an'izay fifidianana zay manahoana ny fikarakarana ny liste électorale
de rehefa mijery ianao a sy ny zava-misy ohatrany tsy de tena makany amin'ny resaka fifidianana amin'izao zay eritreretintsika zao fa ohatrany miandriandry tsy fantatro hoe inona vola eo ampelantanana aloha zany mazava ho azy de mifanjakana amin'ny teny hoe zay vonina manina tsy napetraka tamina budget teo raha nanana fahavononana tsy tika zay tsy mbola manana fahavononana ny fomba fijerevako azy fijerevako azy na hoe izahay eo anivon'ny fanoherana raha zao fifidianana eritreretintsika atao amin'ny 9 avril zao karaha zao ny aliorantsika 9 novembre ray 9 novembre azafady indrindra dia raha zao ny aliorantsika makany amin'ny zavatra tsy manjary ny firenena raha nao amboletra ianao zany amina fifidianana de eritrereto ny zavatra hitranga orinan'izao satria efa manomboka tonga saina dolidolo ny olona ny vidim-piainana miakatra sahirana ny any morangena nitarika an'izany tetemvenao fa tsy ho tratra zany ve io 9 novembre io raha zao zavatra raha ny fahitako azy tsy tratra ny 9 novembre raha zao satria ela loatra le fanapahan-kevitritsika te hanova le izy ange ny mpanohatra eritreretintsika fa mitady seza ny mamay atsika hoe reo tianao transition fa mitady seza zay mamay andreo be de be nge ny fa io zao ianao andro amin'ny teny hoe tsy ho tratra io dikan'izay zany tsy maintsy isy transition ve zany eto lay transition ne mety accord politique zay satria tsy tratratsika le izy zay accord politique zay nefany manahoana ny schéma zay za aloha eto iresaka ihany hoe nandritry ny ainatsika teto amin'ity firenena ty de ny transition anisan'ny tena hoe namotika firenena namotika satria nataon'ny olona fakana seza nataon'ny olona fiboakoavana ny arena misy eto izay ny ratsy tao anatin'izay transition zay ary ny transition miseho ihany koa azadiny fa raha ohatra ka tonga amina resaka hoe fifidianana tsy mariny tsika aorinan'izao président Tsiranana ne lany 7 isanjato fa niongana tsy ampy efa bolana tao orinan'izay ka zavatra ho ataontsika amin'ny 9 novembre no eritreretintsika fa isin'ny filaminana orinan'izao de mampieritreritra ihany ny isin'izay ka somary manome tantara kely ny fanovana misy eto amin'ny firenena de saika atao anatin'ny korotana foana fa tsy misy filaminana ohatra tany 1972 tsika rehefa nietsiketsika mpianatra dia nararotin'ny fanjakana na nipazana ny fahefana tamin'ny miaramila transition zay fietsiketsehana dia iny fanipazana ny fahefana tamin'ny miaramila iny niteraka teo anatin'ny taoko hoe efa taona na 5 taona teo 75 zany de mbola teo konkoa mbola nisy transition ny directoire militaire nentin'ny général Jules Andriamahazo tamin'izany fotoana zany transition zay zany hoe ao anatina fietsiketsehana satria nikorotana teo amin'ny ivon'ny tafika tamin'izay fotoana zay de iny niteraka ny amiral Didier Ratsiraka satria nisy fifidianana ny rahandrareo natao tamin'izany fotoana zany transition zay 75 zay 91 tsika fietsiketseham-bahoaka naharitraritra transition zay jerefy tsara zay zay resahako zay de fizarana seza zay 2096 tsika 1996 tamin'ny andron'ny professeur Zafy Albert tadiditsika tsara rehefa nazo fahefana izy de mibako avy ny dolo ny fahefana rehetrarehetra satria régime parlementaire tamin'izay fotoana zay tsy nekeny ma prime ministre any Francis Caravony de nisoloana de tratra ny lesaka ampesoma nitra transition tsika teo 2002 efa raha tsika mahita iny gouvernement anakoroa any nitsangana teto tamin'ny 2002 gouvernement tatany Tamatavy ny anankiray nitaritiny Tantely Andrianarivo ny gouvernement anankiray any taritiny Ravalomanana Jacques Silla gouvernement anakoroa sika ve zany
ao anatina korotana sy ohatr' zao foana vao misy vao eritreritra an'izay fanovana misy eto zay 2009 inona ny trangany 2009 hitatsika iny ngeny 2009 transition lava be nandritra ny 2013 de fizarana sezy ataony voambo boîte rose sy isan-karazany rahantsika nahita niakatra ny vidim-piainana ny inflation niakatra be tao anatin'izany ny 2014 teo tsika somary namerina an'izay fampitokisana ny tany velan'izay 2018 indray tsika iny-potry iny transition iny ny pacte de responsabilité transition iny ary iny ara azadino tsara fa antoko anankitelo teto amin'ny firenena ngeny nandamina ny tany sy ny fanjakany ny aso ve mantimy mary ny mapary izao tedavy ny G5 CMT panorama zay teneniko zay ny fiarahamonim-pirenena azadino fa ny fiarahamonim-pirenena anatin'ny CMT dia nisin'ny fandaminana vaovao tsy ao anatin'ny korotana ny andaminantsika ny firenena iandro korotana ve vao andamina firenena ohatrany ahoana ary ny lalany zay everiny G5 na ny mato zao iniasy ihany koa zany ahafahantsika makany am'izay totsika hoe fandaminana ho an'ny firenena zay ohatrany ahoana ary ny lalana androany ianao milaza fa hoe tsy misy hitataratra mihitsy nylay ataontsika hoe endrika hoe ho tratratsika ny 9 novembre fa raha ohatra ary ka andamitsika ohatrany ahoana ny lalana dao mba mio aminay ary ny semanareo androany ao anatin'izany rehetrarehetra zany adigasy no ataotsika manao adigasy tsika inony zany adigasy zany ametraka tsika gouvernemanta anomana ny concertation nationale tsy fantatro io na ikeny rehetra zay gouvernemanta eo fa tsy maintsy misy fampirarana zay amin'ny tompom-pahefana ohatrany ahoana le izy manaky an'izay ve ny tompom-pahefana hoe gouvernemanta ohatrany ahoana raha io moa no ekeny rehetrarehetra anao an'le concertation nationale dia ny FFKM iny efa manao dingana voalohany tamin'ny 29 30 31 mars teo nanao izy ny nampiantso teto teny faux fikry reo solotena tsy haiko nafiry izy teo nafiry faritany 5 ny 29 30 31 mars indray izy makany amin'ny faritra le faritra 5 zany faritany 5 mametraka an'izay izy mantsy mametraka an'le hoe andro maso FFKM manaramaso ny fifidianana ny fanaramaso ny fifidianana nge tsy le hoe amin'ny andro ny fifidianany fa melo zao tsika miresaky zao le logiciel nresahantsika teo ka fa fantatry ny FFKM zany anomantsika zany ny gouvernemanta vonjomaika anao tenerana anomana dimy mpifidianana azonao tsara zay fanalavako zay ny lalana aloha anomana an'izay dimy mpifidianana zay dia vita zay mametraka an'izay tsika ireo zany mamaritra azy fa ny eritreritray ao anatin'le izy tsy misy androm-panjakana miovy eto ka eritreretina izara sezy tsika ny androm-panjakana ny anteny mera-pirenena sy ny Sénat mijanony eo izy fa ny gouvernemanta no miova izay rehetrarehetra miditra ao anatin'ny gouvernemanta eritreretintsika io vonjomaika tenerana anomana lalam-pifidianana dia tokony tsy mahazo mandray anjara amin'ny fifidianana ho avy eo olombelona sa le tokony manolotra anazy le olombelona mihitsy zavatra vaovao zay resahako zay zay le adigasy tiako atongavana tianay atongavana mba elana an'le io ndray le fizarana seza tsy seza zaraina zany iza no tonga de hoe concerné zany anatin'le izy misy zany ianao zao nresaka hoe 2018 nge nijanona teo amin'ny HVM sy ny tima sy ny mapary ka raha ty zany de iza ndray zany ohatra ny concerné tsika mianakavy zany concerné daholo ao anatin'io ny antoko politika zany no tianao resahana zao ny antoko politika reo rehefa hitakitanao mivory reo manaiky an'izay fandaminan'izay reo hoe
isina fifidianana madiso mangarary tsy misy tsy mandany zany reo concerné na ny mpanao politika ao anivon'ny fitondram-panjakana na ny ty anivon'ny fanoerana efa mafantatra tsara ny fandehan'izany zavatra resahako zany iza ny président de la république eo izy misy président tranainy zay le ataoko aloha ataotsika ady gasy io ny président Ravalomanana io ny président Erajonary Mampianina minona ny tsy mifampiresaka fanatona mandamina an'izay midirina reo anatin'io gouvernement io dia tsy mirotsaka amin'ny manaraka rehefa tsy te hiditra ao dia afaka mirotsaka amin'ny manaraka ka eo zany mila fandaminana eo ihany koa ny fanovana ho ataotsika ao anatin'io any amin'le concertation nationale tsika zany no hijery an'izay satria tsy maintsy manao concertation nationale tsika zany le gouvernement tafatsangana eo manomana an'izay fa zany hoe atsangana le gouvernement tasy avo mandeha concertation zay zany no tsanga concertation no afahana mamoaka gouvernement aloha no atsangana dia mandeha ny concertation amoaka zavatra be dehibe nefa n'izy io ny ahoana ny karazana fifidianana ohatrehana aloha tsika zany raha tena ametraka ny décentralisation ametraka ny atao hoe collectif territorial décentralisé aleo miaingy any amin'ny fokotany zany hoe le fanomezana asiny le fokon'olona zay everitsika le fokotany fa tsy nirarahina hatramin'izay fa mijanona eo amin'ny nivon'ny commune ange ny CTD ka na io lalam-pifidianana zay eritreretintsika manao refonty io ara tokony vita eny anivon'ny fokotany asa isan'andro zany asa kobanandro isan'andro zany ataon'ny fokotany ka eo zany no tsy maintsy jerevantsika aleotsika miaingy any mandeha ny fifidianana président fokotany mandeha ny fifidianana commune mandeha ny fifidianana région mandeha ny fifidianana isan-karazany dia mba any amin'ny farany ny fifidianana filoham-pirenena manaiky izany tsy anaiky an'izany fa inona mamaika atsika le filoham-pirenena avy eny tena mamaika atsika antaminy eto ny fifidianana maire na ny communal zay tokony atao amin'ity raha ohatrany tsy resahantsika akory fa inona ny tena mamaika atsika amin'le président alamy maloha ny tany andao anao tenerana aloha tsika zay le adigasy tena tiana ho resahany eto ny zavatra apetraka ikony anatin'ny liste dia hoe élection lié zany hoe ianao zany raha ohatra ka mirotsaka président république dia tsy lay volana entinao avy any andafy satria ianao avy any andafy tonga imbolana eto mitondra vola be amin'ny sakosy satria zay ny caution hoe zao ny vola tsy zay fa lié ampiarahana ny solombavam-bahoaka sy ny président ny république adigasy resahako zay tsy mahazo mirotsaka président république ianao raha tsy mafeno ny candidat 119 district zay ny asana ny toko politika zavatra vaovao zany etiko eto aminareo zany androany ary efa amatona ny nandiniana an'izany zay zany ny caution zany hoe mafeno ianao zany candidat zay vao mirotsaka président république eo ihany ko zany resaka plafonnement ny fond de propagande fond de campagne tsy maintsy firana za tsika miresaky zao olombo fidy kely ataoko kely mbola raha maso raha sans film maso satria za miasa amina orinasa anankiray teto amin'ity firenena ity orinasam-bazaha dia rehefa lany dia fantatr'ireo misy taratasy zay fenoko isa-taona raha namaso ny volako miditra ao anatin'ny compte-ko reo mpanao politika angedabe reo ve ohatr'izay ny zavatra andresahako zay tsy misy manao mivarotra tany razana nataon'ny mpanao politika eto amina firenena zay everiny fanampy azy ka afahan'le firenena miditra eto andao adigaso no atao amin'izay liely izy le fifidianana ao ataotsika ohatr'izay ihany ko zany any amin'ny commune
ny présidentny fokotany zay voafidy ara-dalàna eo dia lasa membre d'office ny conseiller municipal na conseiller communal. Ohatray ihany koa ny fifidianana ataontsika ny région. De zay maire voafidy eo dia membre ny tonga de d'office avy hatrany. Zany a natao hoe décentralisation. Afahantsika miainga avy any ambany miakatra makany ambony. Teny miakatra ifampiarana. Teny miakatra ifampiarana. Fa tsy te midina ifampifezana. Te midina zao zao mantsy te midina ifampifezana nataontsika zao. Baika avy any ambony midina aty. Manao mitinina na manao anina maire zany voafidim-bahoaka zany hoe maire ane manana olona mifidy zany. Zany natao hoe mampiatra ny décentralisation tsika manaja an'izay. Manaiky izy fa amory vahoaka ny zao de laviny ary amin'ny préfet. Mila amboarina zany. Zany be dia be aleotsika any amin'ny concertation nationale no mametraka tsara ny rafitra misy eto. Ny foto-kevitra kosa ny tokony hibaiko atsika fa tsy mivola intsony. Za zao ndresaka aminao gasikara imbalo ndrotsaka fidiana imbalo tsikivy a imbalo zavy ilana roa mandat zao a de mandat solombavam-bahoaka inefatra indimy ngamba n'izay raha tsy diso a tsy nety lany mihitsy tsy lany mihitsy. Ny antony za tsy mampiasa volo zany. Ny a foto-kevitra no ampiasaiko. Foto-kevitra no ampiasaiko. Io mbola nalany io mbola foto-kevitra no ampiasaiko. Fa raha mbola vola no adiradratsika amina fifidianana eto de mbola antrotsika malagasy. Satria inona ny antony? Io vola atoratoraka rehetrarehetra io ange tsy maintsy ho averiny. Ajanony am'izay ny resa-bola ho an'ny fifidianana. Aleo foto-kevitra ny safidianantsika eto. Ianareo zao ame ohatra anareo a tamin'ny Covid tsy ny réquisitionné fanjakana ve nareo tam'ireny rehefa mandeha ny amin'ny fa maninona ny campagne tsy atao an'izay. Aleo ny fanjakana no mandovola an'izay mandovolanareo. Raha ohatran'le tamin'ny Covid teo aloha tsy mety maty antoko zay ahana manjery tony satria tsy mba nisy subvention na anankiray ary le oranao sy le fotoananao zay tokony hidiram-bola ho an'ny télé very ao anatin'le izy. Ka raha mieritreritra ny resaka amin'izany any amin'ny concertation nareo aloha jerena ihany ny antsiprian satria ho anay orinasa tsy miankina aloha tena maty antoko zay. Fa raha ohatra indray ny fanjakana miteny hoe ho alainay ny adiny ray anareo androany fa indro kosa ny vola hosolony zany a. Zay ny tadiavintsika eto tsy mampiasa vola atsontsika fa volam-panjakana io mihitsy no ampiasaitsika ho anareo. Tsy ny candidat no andeha andoha vola ho anareo fa volam-panjakana io atao inona io. Ohatratra n'izay kio ny resaka propagandy. Santiona ange zay resahako zay. Fa asadino fa tamin'ny 2017 ane efa nisy fihetsiketsehana ihany nataon'ireo fiarahamonim-pirenena ny antoko politika hanovana ny lalam-pifidianana misy eto e. Efa nisy 600 article izy zay raha tsy diso a. Fa tsy nampiarina mihitsy le izy. Izao zany tsika vao samy teny am'izay am'izao fotoana zao hoe ndao ampiarina io 600 article io inona dolidoliny ao anatiny io zay voalaza koa anareo zay ao anatiny daholo zay. Tsy vita akory samy re zany hoe code zany tsy miovaova zany. Raha miresaka code de la route ianao fa nga misy code de la route miovaova eta. Ny code électoral tsy tokony iovaova zany. Tsy indrinao amina resaka lalàna l'izy rehefa avy ao zao nanaovana azy no tsy zay fa andaotsika ijery ny fanadiovana ny tokotany izay vao milalao diovy aloha ny tokotany de milalaotsika mandihana aloha tokonana vao makany ambovonana makany amin'ny fokotany mandeha atsiporiany zay vao tonga any ambovonana tsika. Zany hoe raha manao élection zany tsika élection filoha-pokotany aloha zany tokony mandeha aloha netreretanareo zany hoe ny filoha-pirenena ny any amin'ny farany any amin'ny farany ny filoha-pirenena sonosolo-mamoaka moa netreretanareo teo hoe miaraka ao anaty izay le izy satria izay natao koa inona moa mamaika atsika anao an'lizy fa maninona raha lamina aloha ny tokotany ny slogan izay ao anatin'ny G5 de mametraka an'le izy hoe tenerana no mampilamina
fitiavan-tanindrazana no mampiray ka ran'izay mampiray ao anatin'ilay G5 itovizana dolidolo inge zay hevitra resako teo zay dia sy misy miteny ary rapitsy hoe tsy izany zany no mamoaka an'izany eto satria matahotra ny mpanao politika iresaka an'izay zavatra resahako zay zany tsy mampaninona na fidinareo na tsy fidinareo fa zay ny ako ny finiavana politika tiako anovana sy anatsarana ny firenena eto de teneniko zay androany amin'ny resaka aminao gasikara mikasika an'izay fa samy miafokafina dolidolo ny mpanao politika tsisy teteza mity fataovy ny fifidianana raisiko ohatra président Ravalomanana manona ny anarany eto mialatsiny teny izy hoe zay nge manao fampiarabana ozy izy manentana ny olona amin'ny resaka lisy-pifidianana de sakananao izy ko nefa miteny hoe tsy izy io CNI io tsy izy io ACC io fa ataovy ny fifidianana amin'ny 9 novambra logika ve zay anjaratsika zany mieritreritra tsika mpanao politika misy olo kely reto fa tsy adala dolo ary ny mpanao politika eto za mahita fa misy olona endry eto ary angaviko ijoro zay fa ny fanaovana politika hatramin'izay namotika n'ity firenena ity tsy siny korotana tsy siny ny ady ny fanovana tokony ataotsika eto manomboka zao fa presaka mamparary ny olona de mahita ny président raha ohatra misy accord politique de mbola eo avy io fa maninona izy raha eo fa maninona raha lamina ny tany alamino ny tany aloha ny zavatra kely manahirany kely anao anatin'izy ahoana nefa lay fitondrana manoloana an'izany tsy karazana anticipenareo ihany koa ve ny mandany amin'izany anakian'izany ve ny olona zany efa hoana mandanay no farananareo aloha be ovana zao fandaminana ny tany sy ny fanadiovana tokotany rehetrarehetra zao mandany ane tapitra amity tsy hitako zay mamparary azy am'izany mandany tapitra amity izy mijanony eo kina mamparary azy am'izany fa fandaminana ny tokotany no ataotsika raisiko ohatra zany hoe mijanona olona voafidanga izy le gouvernement eo zany zao de mijanona ho filoha ihany filoha rajoelina fa ny gouvernement tamiova sy zay tiako tenenina zany ao anatin'izy hoe ny olona ny lany de mandany tapitra amity taon'ity izy olona voafidim-bahoaka izy zany nala zay tsika nangala-pato na nisy doublant na tsy isy doublant ajainy zay ajainy zay aloha satria tsika nge nanaiky an'io nandritry ny efa taona fa maninona raha misy accord politika mijoro ao fa mifahefana ave azo ifanamboarana zany aty amin'le gouvernement resahantsika teo efa miana eny fahefana fa tsy président de la misy fahefana miana nge ao anatin'io de inona sinavy izay le accord aleo tsika tsy ao anatin'ny korotana ny sina fanovana misy eto fa am'izao tsy maintsy ampandeferina ny ampo politika raha tytsika ny filaminana sy ny fitonina eto amin'ny firenena tsy maintsy hovana ny CNI io amboarina sy atsarainy io tsy ny ACC zany no tsara ny fifidianana fa ny CES commission électorale spéciale zany misy fanitsina be dehibe tokony atao tsika nge zao mieritreritra fa anao fifidianana ny anjaran'ny fifidianana ny ampitan-dranomasina any reto diaspora rehetra zany circonscription inony zany aiza tsy fantatro misy zavatra kitihana tsy maintsy amboarina any zany fa aza miafinafina amina zavatra tsy mazava aza vao ny sain'ny olona fa raha zao amasina androandroany volana avril zao tsika mieritreritra anao fifidianana volana marsa tsy tratra zany volana novambra efa niteny hoe tratratsika io raha nanao an'zao tsika tamity taon'ity ka zay le fandaminana sy zay le resanao rehetra zay ve tsy afaka fitaitsika milohan'ny 9 novambra de mandeha ihany le fifidianana zany de mba tapitra ara-dalàna ihany zany zany hoe amin'ny 7 janoary 4 efa mba misy filo vaovao lanym-bahoaka demokratika tsara ekeny rehetra nangarahara ny fifidianana nandray anjara ny rehetra tao anatin'ny fifidianana tsy tratra ve androtsika avril zany tsika zany zao session zany ho avy eo de mbola misy zany tsika ny jona jolay aogostra septembre tsy fantatro zany tsy tratra mihitsy ve raha zay le fanadiovana tokotany sy fandaminana sy concertation sy resaka ny resahanareo rehetrarehetra teo zay tsy tratra ve raha enjehana raha enjehana nge zay tratra zay raha enjehana raha manana finiavana politika tsika
anentsika an'izy fa le olana je evi tsara ho ahy tsika ao anatina fahavaratra foana no manao zavatra fa maninona ho any no ao anatin'ny fahavaratra io manao fifidianany hatramin'izay any ampandravik'azo any ane sahirany de izay foana ve ny zavatra iainantsika tratra io raha ohatra ka tena ezaka zantsika le fifidianana filopirenena ve zany no tena mamaika antsika aloha tean'olo an'io tsika na ty hipetraka eo io fa maninona raha lamina aloha le tany zany hoe tsy maninona zany na iotra hatrany amin'ny avril 2024 ary tsika eto zay vao mandeha ny fifidianana araky ny eritreretinareo fa ianao zao miteny hoe tratra za zao miteny hoe tratra io dikan'izay tsy mila lavitra be zany le fanovana zany miresaka favaratra ianao favaratra ngany volana maritra any voatapitra ya ekeko zay fa ao anatin'izay fandaminan'izay tsika ho raha ohatra ny teny taminao hoe tratra io raha manana finiavantsika tratra le amin'ny fahavaratra zany fa tsy maintsy alamitsika ny tanàna aloha de ny mampanahelony olona nge zao de hoe 2024 any amin'ny taona mahitany any ve zany vao isy filopirenena zany zao zany zavatra mampanahelony olona hoe tsy anana filopirenena tsika de anay aloha zany zay tsy manana olana mihitsy am'izany izay tsy inona tsy mieritreeritra hoe andao anao transition ka andeha ho alefa dolidolo ny mpanao politika rehetrarehetra fa fandaminana ny tanàna mihitsy no ataotsika asana mazava ny olona zay zavatra resahako zay fa androany amresaka an'izay mieno ihany amin'ny mpanao politika rehetrarehetra de indraindray misy contradictoire be le zavatra resahana ao anatin'le izy de ohatra mitady amitamitabahoaka ao anatin'le processus électoral sy zava misy de tsy samy teny fa za na tsy hovidianareo na tsy hotianareo ary de milaza ny marina miaza ny fiainako za konko hitanareo tsara fa matoa ny fidin'ny olona tamina fifidianana ohatran'io mampiseho endrika tsara ihany ko anatrehan'ny olona ka mampiasa ny olona za isy ohatra zao za tsy nizarazara zavatra zany fa mampianatry ny olona zany andray anjara amin'ny fampandrosoana ohatra tao amin'ny faritra nisy ange nisy bassin fa za tsy vola taty aposiko nge nampiasaiko an'io fa ny olona sy zay mba anjara aty ampiko ampandraisiko anjara izy de izany nasiko manao azy ny skoto nge nasiko manao azy mandrafitra satria zany enga tamin'ny skotoko de inona ny asa soa ataonareo de izy no manao azy eo fa tsy io no reryavako nanaovako propagande rehefa aveo hoe io tsy zany mila ovana amin'ny toe-tsaina mpanao politika eto Madagasikara no manao circoncision à l'américain nataoko zany teny amin'ny faritra misy fa za tsy manao ohatran'reto mpanambola be reto hoe alaharo ny olona de anina de hifidy anao rehefa aveo de asiko mando apahany zay le mandray anjara ianao fampandrosoana apahany raha efatra alina ohatra de mba mandoray alina ianao 3 alina fenona zany ny fitaizana ny olona anao politika ny zay manao politika mandritry ny taona ny fanaovanay politika fa tsy zay olona anankiray tonga avany andafy any mitondra vola be de anao politika de irotsaka tsy zany ny fanaovana politika fotikevitra zany mitondrana azy manomboka zao mazava tsara mihitsiny eny ary efa dilany fotoanatsika na zany natranazy nefa maranantsika an'izay ataontsika hoe tontolo politika sy ny fanomanana ny fifidiana amin'izay ary inona ary no iveriko fa mety hoe antso hoetiny na G5 na groupe Panorama na amin'ny anaran'ny tenanao mihitsiny zany mba afahatsika tonga any amin'izany zavatra eritreretinareo zany misy antso ve na ho an'ny fianakaviam-be resam-pirenena ve na ho an'ny mpanao politika na ho an'ireo efa miomakoma ny candidat sy ny maro samihafa zany amin'izao fotoan'izao ny antso ataoko na ny antso ataon'ny vondrona G5 dia ny siny fanatonana aloha ny fampiresaka tsara andaminantsika ny tany sy ny firenena aoka le seza tsy atao ambony ny firenena fa ny firenena aloha no jerevantsika dia izay antso atao zay zany hoe andao ivory aloha miantso ihany koa any FFKM andray anjara amin'ny fandaminana ny tany sy ny fanjakana izay satria ireo zany ny autorité morale moa filazantsika azy raha aman-dreny ara-panahy toteny eketeny andamina ny firenena ary eto aho zany de manao antso azy hoe
tsy ohatrany tany amin'ny 1.50 tsony ny fomba anaovantsika azy ka rehefa vita ny concertation nationale dia navela ho an'ny mpanao politika ny firenena fa eo ianareo ametraka ny fandaminana iarahana amin'izay mandra-pahatonga ny zay fitsanganany mpitondra vaovao rehetrarehetra eto amin'ny firenena zay ny azoko resahana mikasika an'izay ny fianakaviresam-pirenena raha manao teny rantsika ka zao ahoana nahitantsika mitovy ve ny famatsim-bola eo anelanelan'izay dia za mino fa izay ny tediavin'ny communauté internationale hoe alamino ny raharaha-pirenenareo malagasy fa vonon'izay raha ohatra ka vononareo andamina an'izay dia inona tsy anaovantsika an'izay izay ny antso ataoko gasikara mikasika an'le izy petsaka izay zavatra andresahana teto amin'ny firenena izay mikasika an'ity raharaha-pirenena ity fa tenerana no mampilamina zay ihany no resahako andao anao tenerana dia alamy manontany ajanony ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola ao anatin'izao sy ny fitiavan-tseza fa andaotsika hijery ny firenena ankisako manokana ianao satria zay le hoe rehefa anatina fandarana saramtony apy dia tonga dia mitondra an'izay le sosikevitra zay be dia tokoa ary rehefa namoaka sema misy ny aza moa ianareo teo mino fa samy mandraytsika rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay amarana fandarantsika mba hiresaka bola kitra kely raha sitraka ao dia mato ramasy satria anisan'ny akaiky indrindra aloha zany zao io ny vaovao toa hoe ny coach Roro no hitondra an'ireo barea-tsika anatin'ny lalao an'ny nosy miandro ny vaovao tena ofisialy zany tsika ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa manahoana ny fahitanao an'izay tontolon'ny barean'ny Madagasikara lay ekipa nasionaly mihitsiny moa zany miteraka adihevitra androany indrindra reny faharesena indrometona eo ihany koa ny ambara fa fametrapelan Nicolas Dupuis mandraky ty moa anao rehefa manontany ny FMF ianao dia mbola tsy voaraina nge le taratasy ka tsy fantatro rehefa vita teo ambony bus ny fanambarana zay nataon'ny izany mpanazatra zany ka zany rehetrarehetra zany mampisafotofoto amin'ity baolina kitra androany mivoaka daholo ihany koa ny ampamoaka nataondreo le mpilalao nisan'izany le Pascal sy ny maro samihafa ka zay no mba ahitaka anao an'izay le hoe paysage ny kitra malagasy etoka saika tsy hiteny tsony mandray-mbava fotsiny fa niangava mihitsy saika tsy hiteny tsony manao fanambarana hoe tsy resaka n'itsony fa ary olotana kely raha saika tsy resaka n'itsony fa eto amin'ity plateau ty mba miangavy ianao dia miresaka ny zavatra nyresahako mikasika amin'ny baolina kitra tsy misy diso izy naninjehan'ny olona amin'ny AFB ary naninjehany izy atao anatin'ny AFB hoe meo asiny ny baolina kitra malagasy meo asiny ny mpanazatra malagasy izay niteny koa tamin'izay fotoan'izay hoe raha samy aka-mpanazatra vanivelany ihany dia mijerevitsika amina firenena pays de l'Est tamin'izany dia efa niresaka an'izany ireo firenena izay iverintsika fa matanjaka ireo amina resaka fampiofanana ara-fizika sy teknika fa tsy zay olona rehetrarehetra hoe te avany velany dia ho atsotsoana anao entraîneur eto ny santiona ny resahana nisy coopération irahana nge tamin'ny Peter Snitgera teto tamin'ny 1977 79 80 nametraka andreny initiateur ny isaparitra ireny izy tamin'izany fotoan'izany tany amin'ny commune tany amin'ny faritra ary ny tena navita be ny Alemana tamin'izany fotoan'izany nampiakatra ny lentany baolina kitra malagasy satria hatrany ambany ravikazo rehetrarehetra any tsika mieritreritra fa le entraîneur amin'ny Baria ihany no eritreretintsika hampandrosany le baolina kitra efa niresahany zany ny ainana tena nge tao anatin'ny tolom-baolina kitra ary mbola averiko tsara fa mbola manana ny palmarès tsara teto Madagasikara ireo miaraka amiko ireo nisy fivoriana nataon'ireo tamin'ny herinandro ambony za moa tsy afaka nanatrika an'ly satria nisy an'iny nataon'ny président Irajonar Mampianina iny nanatrika an'ireo nanatrika dolodolo zany ireo ex rehetrarehetra ireo hoe andao jerevantsika mikasika an'ity tolom-baolina kitra ity mety avy amin'izay ve nipoiran'ny Roro izay miaraka ny lalao tamiko za aloha faly satria inona mahafaly mpilalao niaraka ny lalao tamiko nahazo fiofanana lava de lava dia mandray ny ekipa-pirenena amin'izao fotoan'izao anisan'izay koa fédération nay mpilalao niaraka tamiko mandray ny ekipa-pirenena maorisianina amin'izao fotoan'izao io zany zao mety fakahito hoe zany zao izy mirahalahy ao anatin'ny lalao anosy de tohatrany tamin'ny andro ny FC BFC zay rehetrarehetra zao io mivorivory hitanareo zao io mametraka an'izay zay amin'izao hoe ty baolina kitra
tsika nandany andro tam'ty ka mila jerevana de mametraka an'izay reo hoe ahoana ny fomba hijerevantsika azy raha tany ty mokaroro no eken'ny fédération aza ty fa directeur technique national nge BFV koa zany hoe efa fantatrareo zany a fa manodididina am'izay dolodolo zany am'izao tsika miresaky zao raha tsy hoe misy ndray mamafa hoe esory any daholo ndray reo fa oatra nitady bahana an'ty baolina kitra ty zany zavatra misy satria politika indraindray mibahana atsika za zao raha niresaka taminao a hoe imbalo ndrotsaka tsy mbola nanao tournoina football za tsy mbola nanao tournoina football ka alany a nefa ny football nandaniko andro tanareo tsara avahako tsara ny politika sy ny baolina kitra de tana mitondra président club zao niresaka zao président club sady commission ny sport et loisir fa tsy mampiaraka an'izany a tsika ranga vao mahazo fahefana de zay no ataotsika raharaha mampiaraka ny politika sy ny baolina kitra io zany tena manimba baolina kitra eto Madagasikara ampianariko tsara fidiran'ny politika ao anaty ampianariko tsara satria zay nitoetrako engany raha misy ny fotoana zay iverina fa tokony hitatana am'izany baolina kitra zany a de vonona ao anatin'ny lisy ary tokony andray anjara am'izany ny tena ao anatin'ny zao zavatra misy zao satria malahelo mandany vola mandany arena ao anatin'ny ty tolony fanatanjahanteny ty raisiko ohatra fotsiny président Raoul mialatsiny manonona azy tao anatin'ny komitiny cadezas be nge izy izy maintsy ny eritreritra ny anangana azy jevinao tsara na nyretriretin'ny ireo baolina ancien joueur nataotsika tamin'ny 2020 ria mini business center maty zao de miondrika mpanajana eo anatrehan'izy sady tsy retriretiny tsinitsinina tsy vita satria enjehanao izy ao anatin'ny efa taona ao anatin'ny programme zany milaza zay mavita no izy satria izy lo mifantatro fa navita ny kianjo io na enjehanareo ohatry ninny eto ary ny kianjany votovorona anisan'ny nandray lalao ihany koa tamin'ny fotoana nandray lalao ihany fa izao alo isorako ny fitondram-panjakana zay ko hitanareo tsara mandray anjara izy amin'ny fananganana kianja aza sina manara-penitra mandray anjara amin'ny fananganana kianja ho an'ny tanora sy ny fanatanjahantena zay le aza ampiarahana amin'ny politika ny baolina kitra mamanao zavatra ianao aria trano hoan'ny ihany de manara-penitra de manao terrainao de man'ny baolina kitra avao tsara mihitsy aloha ary misy ko zara miangatra ngeta ny zara miangatra manino mahitsy aty Ambohidratrimo manana terrain synthétique anankiroa manino ny ligue ny tasy tsy manana terrain synthétique na ray ary nefa ny anangedabio ampiarahanao amin'ny politika satria tao be deaibe ny fidin'ny mpanohatra hitanao am'izany le zavatra misy eto fa maninona raha tambatambazinao re olonao mba hifidy anao manaraka de amboary terrain izy fa tsy hoe sazinao izy izany nge ny zavatra manahirana eto fa isorako aloha ny fanjakana hoe manana finiavana izy am'ireo kianja be deaibe reo fa amin'ny fomba fitantananan'io mbola tsy eken'ny saiko fa ohatrina ahoana ny zavatra misy ao anatin'izy ny fitantanana nge de rehefa natsangana andreo de ny maire no migere andreo politique zay fa ny rafitra fédéral raha tena manao amin'ny fo sy akitsy-po de ny rafitra fédéral ny tokony menao andreo ny fédération ny ligue section tanareo tsara zany zavatra tsy eken'ny sainy zany lany olona foana ianao ny fantatry ny olona foana io ianao no nanao azy fa zao zao ny terrain Tsioromandity hatram'izao veranga tsy misokatra fa miady ny préfet ninona moisy teo ny gouverneur sy ny député de tsy azo anaovana aloha le terrain zany ny fiainana misy eto amin'ny baolina kitra ny gasy eritreretinao fa io vera karaha mahasimigy 250 000 ny simigy eto Madagasikara raha metsika 3 millions tsy haiko 600 000 ariary vereo tsy anaiky hitondra ny ekipa salamzao rehefa vaza jerevo ny karamany de mifanatsana zay ve nemena ny roro rehefa aveo za mino fa tsy tokony andray an'izany roro tsy potehana am'izany ny fitiavana ny baolina kitra ka hoe karama ohatra ny menany iza mozy teo ny Coura des Pouines no anakarama azy anakarama hitondrany ny ekipa pirenena fitiava-tany razana fa meo an'izay iverina fa mahatsara azy izy sy mamety azy de total io zany ny vola nandritra zay fotoana ny raisiny zay amin'iny volan'ny karamana azy iny de eritrereto nanino
makaizitsika zao ho an'ny baolina kitra de hitanareo io za efa nytena hoe 2025 ny tokony homanitsika fa makany io ka makany an'izay zavatra resahako zay satria tsy mametraka ny any amin'ny fototra sika ny fototra ny kanja ikeko fa le rafitra mihitsy ahoana ny subventionnaire andreo ekipa mandany voly reo le président na club mandany voly jera fotsiny président ny elze koa mandany voly ohatr'inona amin'ny infrastructure siana rehetra ka ny antsika eto zany hoe olombelona zany ny olana sa rafitra ny olana eto ny rafitra ny olana aloha de ny olombelona aza asiana politika aza ampidirina amin'ny resaka politika ny sport zay ny olana fa reo nge ty baolina dolidolo reo na manao politika ary amresaka ny président ny ligue nanalamangy ianao manao politika nge zany fa avao tsara ya zay fotsiny ambateniko namako dolidolo reo miaraka nandritry ny fotoana maro reo zay mpinamana foana na samy manana ny couleurany ary eo anatrehana politika fa ny sport zay miaraka foana fa hitako misy namana be deaibe manaiky zao am'izao fotoana zao hoe marina ny tenenla marina rangafa de zao zay zany le izy de zay le nyteneniko hoe saky tsy tentsony fa manjary mamofo fotamandry de le mamofo fotamandry zay tsy tiako hoe avy ndray ohatrany hoe mampiady manao zao fa ranoraraka iny tsy azo rofina intsony aleo ny tsara no jerevantsika manomboka zao eny ary tapitra ny fotoanatsika kasako manokana ianao andriamato randrianirina zao iny na i ramasy nanaiky nasain'ny fandarana misaotra anao ihany koa mba niresaka kely baolina kitra moa ny adivadra be ao mba miresaka kely na de zanatrany satria io moa zany zavatra mba fanararoatra rehefa mba mandray anareo sahala mitony raha misy are tiany farany etsika maranana fandarana angambany avy aminao toboka ya misaotra betsaka ny fandarana l'invité du jour nanasa androany zava-dehibe amiko ny namoahako ny hevitra politika nisy teto sy ny vetsovetsom-poko tamin'ny resaka baolina kitra manao antsoavo aho ho an'ny mpanao politika rehetra ampandefero ny ampo ny tanindrazana ny jerena fa latsaka katerena ny firenentsika aza amin'ny tany isa-tsony tamin'ny andro ny anina zao ny vary aza tany ajanono zany fa andao iresaka andamina nyty fireneny ty tenerana aloha no ataotsika tenerana no mampilamina tsy fahatiantoka ho atsika ny manao tenerana mialohan'ny fifidianana toy zay aorina ny fifidianana eritreretintsika atao amboletra vao anao tenerana potika ny firenena zay ny antso lehibe ataoko mankasitraka indrindra tompoko nanaiky nasain'ny fandarana isotra betsaka anao gasikara nanasa am'izao alina izao isorako ianao tsy nanadino aho fa de efa elako tokony nanatsonao aho le mirarosoanao avita antsakany sy andavany ko am'ty asa zay ndreketanao ty satria mitondra zavatra lehibe ihany ko ty ho an'ny firenena ka de misaotra betsaka satria nina tompoko isaonantsika rehetra tany atokantrano niaraka taminay hatramin'ny farany ny fandarantsika mametraka ny mandrapitafo fa ao manaraka indray tompoko lasy tompo avy veloma tompoko antoka foana fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Matezatol manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.
hoe mangatsika na maraina na arivana atoandro le teno tsara hoantsika te anala etaeta zava-pisotro tsara be le te ihany laiza maiza toerana andao misy afofoana mba anampikely ane mora vidy kazy efa Waouh! À tout Madagascar, l'événement que vous avez tant attendu est de retour. Et oui, Shopping Joy est de retour pour vous